Ampifaliana mandrakariva no hiarahantsika ao anatin'izao fandarana manokana izao ary dia manasanao hanondrika ny loha ho amin'ny vavaka. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitro, misaotra anao izahay satria nomenao izao fotoam-pahasoavana izao indray izahay, ahafahana mandray ny fampahirezana avy amin'ny teninao, ahafahana manovo hery avy aminao. Koa aoka Tompo malalo ho tonga eto anatrehanay ianao ary hirotsaka aty am-ponay amin'ny alalan'ny fananao masina. Dia mitenena aminay Tompo fa vonona izahay ny hiaino anao. Tononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amin'ity fotoana ity dia fanontaniana napetraky oseano akatsika fampahirezana. Ny bokin'ny mpaminany Mika azafady. Mika 4:9, ny 5:9 no akatsika ny lohahevitra ho amin'ity fotoana ity. Inona no ho entiko manatona an' Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Hanatona azy mitondra fanatitra dorana sy ondrilahy kely iray taona va aho? Ho sitraky Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo na renirano diloilo iray alina? Hanolotra ny lahy matoako noho ny fahatsoako va aho? Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao de izao ihany: ny hanao ny marina sy ny tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanatretena. Izany fanambarana nentin'ny mpaminany Mika izany no akatsika lesona tsotra amin'ity fotoana ity. Nametra-panontaniana izy manao hoe: raha hitady an'i Jehovah aho, raha hitady azy aho dia inona no entiko manatona an'i Jehovah? Ary tsy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, de mandeha ambaratongany ny valiteny izay nasetry n'izany fanontaniana napetran'izany. Ary ao anatin'ny valiteny dia mitombo fatra ny zavatra izay atolotra an'Andriamanitra. Ary ny zavatra ho atolotra an'Andriamanitra dia noho ny fahatsapahany manokana fa nanota izy, ka inona no entina amafana izany eloka izany? Ny voalohany amin'izany, araky ny voasoratry ny tenin'Andriamanitra, dia Andriamanitra ihany nampianatra ny vahoaka hoe tondray ianao fanatitra hodorana. Ary fantatry Mika fa tsy mety ho amin'ny fahotany intsony ny fanatitra hodorana. Dia nampitomboiny indray manao hoe alao zavatra hafa, ombilahy kely iray taona va? Ary ny ondry sy ny osy manko dia kelikely vatana noho ny omby. De nieritreritry izy hoe rangezangeza vatana angambany dia ho afa-po Andriamanitra. Tsy neken'ny sainy izany ary tsy ankasitran'Andriamanitra. De manontany izy eo amin'ny 5:7, ho sitraky Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo? Zany hoe na ny fanatitra hodorana, na ny omby, na ny ondry arivoarivo dia tsy sitraky Jehovah. De nampitombo indray, raha teo izy nampiasa arivoarivo, de zao indray izy eo amin'ny tapany manaraka de hoe renirano diloilo iray alina. Zany hoe miavo lenta an-trany
izany hoe ahoana ny fomba azahoana manatona an'Andriamanitra. De rehefa niala tamin'ireo zava-mananaina sy ny fomba ny fanatitra i Mika, de nanosokevitra vaovao indray izy hoe hanolotra ny lamatoako noho ny fahatsoako vao. Zany hoe ny voalohanaina naterany no andeha atolony ho an'Andriamanitra. De fatany fa tsy afa-po an'Andriamanitra noho ny fahotana izany. De niteny ndray izy manao hoe alao rangahy ny ateraky ny kiboko manontolo no atolotra ho an' Jehova noho ny fahotany fanahiko. Tsapanao am'izany tenin'Andriamanitra izany fa na inona fatra omentsika avy am'izay mety ho atsika eo anatrehany hoe fanatonana an'Andriamanitra, de tsy hananantsika famendrehana na hananantsika fahasoavana. Noho izany dia nanaka omena amin'ny alalan'izao valiteny izao isika. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara. Izany hoe mafoaka ny rehetra, isan'izany ny tenako, ianao ry olombelona, efa naseho anao izay tsara. Zany hoe ny tsiraray avy amin'ny olombelona dia omen'Andriamanitra fahatakarana fa manam-pahotana izy, ary nandika ny didin'Andriamanitra izy, ary mila manaiky avy hatrany izay aseho an'Andriamanitra azy. Inona indray le hoe naseho an'Andriamanitra? Ity Andriamanitsika ity de Andriamanitra tsara. Ity Andriamanitsika ity de Andriamanitra izay miasa alohan'ny eritreritsika ary mahatanteraka ny drafiny tsy araky ny heverantsika azy. Talohan'ny fotoana izay nisiko de efa niasa ho amin'ny famonjena Andriamanitra, ary tsy miandry ny toe-javatra na izao na ianao Andriamanitra vo hanatanteraka ny drafitra izay mahasoa atsika. Fomba an'Andriamanitra mihitsy amin'ny maizy azy ny manatanteraka sy mandamy zavatra mialoha. Isika no tsy mahatakatra, tsy malala izany fahasoavana sy fahatsarana izany. Ny tsara zay lazaina fa naseho eto tsy inona fa ny filazantsara an'Andriamanitra. Ary izany filazantsara an'Andriamanitra izany dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny mpanao salamy dia niteny ao amin'ny salamy 118 ny 980 sy ny 980 manao hoe sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilainy Jehova aminao de izao ihany. Efa naseho anao izay tsara. Fantatrao ve efa nandalo teo ambanimasinao ve Jesosy sy ny famelan-keloka, Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay atolony eo amin'ny Jesosy Kristy? Efa naseho zany. Fisika kosa andrao mitapo maso, andrao manao maso be tsy mahita izany asan'Andriamanitra ho amin'ny famonjenantsika izany. Manasa anao Andriamanitra mba hatsapa fa miasa ho famonjenanao izy, ary antsona ianao hanatanteraka an'ireto zavatra telo ireto izay lazainy hoe izao ihany. Izao ihany. Zany hoe feheza ny anankiray eo amin'ilay tsara, ireto anankitelo ireto. Ny herin'ny filazantsara izany no manainga atsika hanatanteraka ireo zavatra anankitelo reto izay tadiaviny amintsika. Ny voalohany de ny hoe hanao ny marina, hiasa araky ny fahamarinana, toe-tsaina izay voabaiko araky ny marina, tsy araky ny sitrapontsika fa arak'ilay marina avy amin'Andriamanitra.
ahoana moa no aza ho tsika manao izany marina izany? Andevatra itsika ny boky ny Efesiana toko 4 ny 7:20 fa mba ho avozona kosa ianareo amin'ny fanahy sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Zany hoe tsy tonga eo amin'ilay fahamarinana fahafahana manao ny marina isika raha tsy eo amintsika Andriamanitra amin'ny fahasoavany zay manavao amin'ny alalan'ny fanahy masina ary ny fampitafiana toetra vaovao zay noforonon'Andriamanitra ao am' Jesosy ho antsika tsirairay avy. Efa naseho anao izay tsara de Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy rehefa miseho aminao de mamolavolanao hanao ny marina. Nanao izany marina izany i Daniel, ary ny fanaovan'i Daniel izany marina izany no natonga azy tsy ho voarapaky ny liona raha natsipy tao anatin'izany lavaky ny liona izany. Fanambarana mahery vaika no nataony Daniel ho an'ilay mpanjaka raha tonga ny dodododo nakeo amin'ny varavarana ho amin'ilay varavarana ho amin'ny varavarana nanafenana azy tao anatin'izany nanipazana azy tao anatin'ny lavaky ny liona. Izao no fanambarana zay nataony ity Daniel ity ho an'ny mpanjaka. Ny 7:20 sy 7:20 am' Daniel 9 ihany no vatsika. Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vava-liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjako. Tsy nanao izay ratsy aho. Zany ny fanambarana velona izay nataony ity Daniel ity. Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ary tsy handratra, nanakombona ny vava-liona ka tsy handratra. Inona ny antony? Nanao ny marina Daniel teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny mpanjaka. Ianao koa izany ny fanatitra tsara indrindra ho an'Andriamanitra de ny anao ny marina. Ny anao ny marina, aza miala amin'izany fahamarinana izany. Ary dia i Davida rehefa avy teo amin'ny fahatsapana fadiso izy dia niteny izao zavatra izao izy. Salamo 150 ny 9. Izao no teniny rehefa avy natsapa ny fanameloana zay miatra aminy. Ny 9. Indro fahamarinanao am-po no sitrakao ary fahendrenao amin'ny afina no hampafantarinao ahy. Andriamanitra izany de manome izany fampafantarana ny marina sy ny fahendrena izany dia ny anao ny marina eo amin'ny fiainatsika. Enkane ianao hanao izany marina izany, ny marina amin'ny fihinana, ny marina amin'ny fiteny, ny marina amin'ny fotom-pisainana, ny marina amin'ny zavatra rehetra naoka ivelomantsika hatanterahana izany. Ny faharoa zay takin'Andriamanitra amintsika ary ilain'Andriamanitra amintsika no tia famindrapo. Ho tia famindrapo, andiny anankiray no raisitsika dia ny bokin'ny Joda ary ny 7:20 sy ny 4:20 no ho raisitsika. Ary amindreo fo ny sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amindreo fo amin'ny tahotra ka mankala na dia ny akanjo vo ampetipetiny nofo azy. Miverina imbetsaka ao anatin'izany andininy izany hoe amindreo fo ny sasany izay mianahana, amindreo fo sario amin'ny afo ary ny sasany amindreo fo amin'ny tahotra. Mila izany toetra mamindra fo izany, mamindra toetra tsara amin'ny afo, ataovy toy ny an'ny fonao ny amin'ny afo de afindrao aminy izany fitiavana mamela eloka izany, toy ny nataony Josefa raha niaona tamin'ny ralahiny, toy ny nataony
Stefana, rehefa notoraham-bato izy, Andriamanitra aza ataonao elo mene izao fahotana izao. Zany natao hoe tia famindrapo, ary indrindra moa no naseho an Jesosy Kristy raha nahita ireto jiolahy izay nandefina azy izy, de hoy izy nanao hoe aza ataonao mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Izany toetsaina tia famindrapo izany, toetsaina bakon'ny fitiavana izany no toetsaina faharoa takin'ny soratra masina iainana. Tsy vola am'karena fa toetsaina izay mifeny tontolo izay iainako ho azy. Ary ny fahatelo dia ny hoe hanaraka an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ny fanetretena faratampony dia zay naseho an' Jesosy avy tany an-danitra izy no nidina teto an-tany ary nanaiky ho toritoronina tao an-kibon'i Maria, ary amboniny izany nanaiky ho toritoronina teo ambony hazo fijaliana, nitondra ny enatra ny latsa mba hahazahoana famonjena mandrakizay. Fanetretena, fieverana ny hafa dia alohan'ny tanysan'ny Paoly ireo dingana nataon'i Kristy amin'ny famonjena, de izao no afatra apetraka ho an'ny fiangonana, indrindra ho atsika, ho anao. Filipianina 2:7 sy 8. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Izany ny toetsaina maneti-tena izany. Ary hoy Jesosy manao hoe zay manandra tena no ahetry, ary zay manety tena no asandratra. Koa raha misy olona manaiky mihetry eo anatrehan'Andriamanitra, tsy miebebo amin'ny fananany fahamarinana fotsiny, na misonanika ao anatiny hoe za namindra fo, tsy ampy izany, fa mila manety tena eo anatrehan'Andriamanitra. Koa lay Andriamanitra ny fahasoavana ane hampitafy izany toetra sarobidy izany ho atsika, dia ny fahamarinana, ny fitiavana mamindra fo, ary ny fiainana fanahy manetry tena. Ivavaka isika. Meo anay ray malalo, izany toetra avy aminao izany, toetra zay tao amin'i Kristy, izay afindranao ho aty aminay tsirairay avy. Meo anay ny fiainana amin'ny fahamarinana, meo anay ny fitiavana mamindra fo, ary meo anay ny hery mampietry ny izao aty anatinay. Tononona amin'ny ratsinao Jesosy izany vavaka izany. Amen.